Riavako malala ao amin'ny tompo ho aminareo anie ny fahasoavan'i Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ny misterin'Andriamanitra. Ny misterin'Andriamanitra. Romanina 2:20 andininy 5:20 hatramin'ny andininy 2:30. Ny misterin'Andriamanitra. Mistera na zava-miafina koa no voalaza eto, entina anambarana ny tsy ambaratelo ny famonjen'Andriamanitra. Ny soratra masina, indrindra ny testamenta vaovao, raha vao miresaka hoe zava-miafina dia miresaka momba an'Andriamanitra, zava-miafin'Andriamanitra, miresaka ny fanjakan'Andriamanitra, miresaka ny fiainana ao amin'Andriamanitra. Zany no ambara eto ary fa zava-miafin'Andriamanitra ny momba ny famonjena ny olona rehetra, tsy voafetra teo amin'ny jiosy ihany ny famonjena fa mistera satria voavonjy hatramin'ny hafa firenena na ny jentilisa mihitsy azy. Tena nitady ny fomba rehetra mihitsy Andriamanitra anatanterahany izany famonjena ny olona rehetra izany. Toa hitantsika eto ilay Andriamanitra manao grefy amin'ilay hazo oliva voakarakara entina ilazana ny jiosy. Natao grefy tamin'ilay hazo dia na ilay hazo oliva sauvage mba hitroka ny tsirony ilay fototry ny hazo dia Jesosy Kristy izany. Zary nanana anjara tao amin'Andriamanitra ny jentilisa, izay no mamistera azy. Ary ny fanalahidiny izany dia ilay faneken'Andriamanitra. Ilay faneken'Andriamanitra izay efa nataony tamin'ny jiosy fahizay, natao tamin'ireo olom-boafidy rehetra, ary nitanterahany tao amin'i Jesosy Kristy ilay zanaka malalany ihany koa. Izany faneken'Andriamanitra izany. I Jesosy Kristy no fahatanterahany ilay fanekena vaovao, ary izay koa no mbola mamistera azy. Ao amin'i Jesosy Kristy no andraisana ilay famonjena, ka izay rehetra mifandray amin'io Jesosy Kristy ilay ranony fanekena vaovao io dia mahazo anjara amin'ilay famonjen'Andriamanitra. Tsy hita fetra arak'izany ilay hadirin'ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famonjena, fa tonga ho an'ny olona rehetra izany. Zava-dehibe ary vaovao, mistera ho anao mihitsy no ahafantaranao fa manana anjara amin'izany famonjen'Andriamanitra izany ianao. Ary ao amin'i Jesosy Kristy no ahafahanao mandray izany. Ataovy izay iraisanao amin'i Jesosy Kristy mba ahatonganao hitroka ny tsiro ao amin'i Jesosy Kristy ilay loharanom-pamonjena. Efa tonga ho an'ny olona rehetra mantsy izany famonjena izany, ary ny faneken'Andriamanitra no tanterahany mba handraisan'ny olona rehetra, ary handraisanao ihany koa izany. Izay rehetra manaiky hodiovon'ilay ranony fanekena vaovao, izay rehetra manaiky hifamatom-piainana amin'ilay Jesosy Kristy, ilay fanekena vaovao dia manana anjara amin'ilay famonjen'Andriamanitra. Izany no mahamistera azy. Mistera satria tsy hain'olombelona faritana, tsy hain'olombelona kajiana, tsy misy tombatomba na azon'ny olombelona tao, fa mistera, zava-miafina. Eny, tsy ambaratelon'Andriamanitra ny famonjena ny olona rehetra. Ny anjarantsika ry havako dia ny mandray ny fanalahida. Ny anjarantsika dia ny manaiky hifamatom-piainana amin'ilay Jesosy Kristy, ilay loharanom-piainana, ilay fanekena vaovao izay nomena voatsy.
mety eritreritra ianao hoe za ve dia mba mety manana anjara amin'izany, tsy mba taranaka mpisorona izahay, to tsy mba taranaka ny mpivavaka, zahay to tsy mba mitovy amin'ny olona rehetra, to fa mivavaka ny ray aman-dreny, ny dadabeany, ny bebeany, ny dadabeany, to fa taranaka mpivavaka hatrany, zay to efa antitra vao mba mivavaka. Mystera no omen'Andriamanitra anao androany, fa tsy miankina amin'ny firazanana, tsy miankina amin'ny taranaka ny famonjen'Andriamanitra, fa mystera toy anao ao amin'ny Jesosy Kristy no andraisanao izany. Ao amin'ny Jesosy Kristy no loharano ny famonjena. Aza mieritreritra ny lasanao, fa banjino amin'ny Jesosy no avonao manomboka anio. Ndiana ariavaka, ataovy izay ifamatoranao amin'ny Jesosy Kristy, fa ao aminy ihany no misy ny famonjena ho anao. Eo n'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Mivavaka isika rehetra. Tompo Andriamanitra rainay, endre izany asarobidy ny famonjena ny tanterahanao tao amin'ny Jesosy Kristy zokinay, fa tsy mendrika ho vonjena izahay, mendrika ny ho faty izahay, kanefa nanokafanao lalam-pamonjena hafa kely, nanaovanao ny fomba rehetra hamonjena anay ao amin'ny Jesosy Kristy zokinay. Zay kosa Tompo vonona ifandray-kendro amin'ny Jesosy, azahoanay anjara amin'ilay fanekena vaovao. Ireo namanay izay tsy mba mahatsiaro, tsy mahalala ny lalam-pamonjena, entinay eo anatrehanao. Ireo namanay izay variana sy sondriana amin'izao fiainana ankehitriny izao, entinay eo anatrehanao. Fa mivavaka ihany koa izahay ho an'ireo aretina izay mbola mianaka ankehitriny, ny aretin'ny mifindra, valan'aretina Covid-19 Tompo amin'ireo fony malagasy, amin'ireo fony vahoaka rehetra, ka omeo anay ny fanasitrananao. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay izany mivavaka izany. Amen.